Manohitra ny fisamborana ny kolonely Fanapera sy ny fikasana isambotra ny teo Rakotovao ny fikambanana Masikoro Arivolahy eto Antananarivo na ny FIMA efa nambaratra amin'izay fa hiteraka olana amin'ny tontolo manodidina ny toerana voakasiky ny tetikasa ny fitrandrahana atao. Ho maro ny fampitena ao Toliara raha iroso amin'ny fitrandrahana ty orinasy ity araka izany raha ny fanambarana nataon'ny FIMA Antananarivo androany. Ndana ny élément radioactif dia hanimba ny zava-mananaina amin'ny faritra hitrandrahana sy ny manodidina. Ny rano ambanin'ny tany ka ho maina ny tany fambolena ka tsy hamokatra intsony ary tsy hisy rano sotroina ny olombelona sy ny biby fiompy. Maro ny tanàna orava mandritra ny fitrandrahana. Orava ny jono, ny fambolena sy ny fizahantany. Ny rano maloto avy nanadiovana ny vokatra mineraly dia hina handoto ny rano ao ambanin'ny tany. Ka tsy adio ny rano sotroin'ny ponina sy ny biby fiompy mivelona manodidina ny faritra hitrandrahana. Io zany rehefa mitrandraka zany izy, le vokatra tadiaviny igny zany, une tonne amin'igny zany rano 500 mètres cubes farafahakeliny. Hagnadiovana an'igny ho lasa minéré. Dia le rano bakeo zany rano maloto tsy azo sotroina. Tsy misy ny fanajana zon'olombelona nataon'ny mpitandro ny filaminana tamin'ny fisamborana ny kolonely Fanapera ny herinandro teo, izay isan'ny mpikambana ao anatin'ireo vondron'olona manohitra ny fisokafan'ny tetikasa basy Toliara. Teo landro tateoriana ny fisamborana voafantatra fa notazomina eny amin'ny Gendarmerie fiadana ny kolonely Fanapera, izay nametra-panontaniana araka izany Ely Arabevahiny amin'ny tian'ny mpitondra fanjakana tao. Mitaky ny famoahana ny kolonely Fanapera araka izany fikambanana Masikoro Arivolahy eto Antananarivo ary ihany koa ialan'ny tetikasa basy Toliara ao Toliara. Maro ireo asa fampandrosoana afaka atao ao amin'ny faritra Atsimo andrefana saingy tsy misy miraharaha ho iatrany Ely Arabevahiny. Iny moa efa nirahana hita fatapoko fatapirenena ny fanamborana ny kolonely Fanapera iny na dia hita ireo le karazana tsy fanarahan-dalàna sy ny hoe tsy fanajana ny zon'olombelona izay satria moa zany maninona hoe ray aman-dreny ohatran'iny izy eny an-dalana izy misamborona tsy misy akorina dia fanafody hoaniny ary nefa olona efa mihinana fanafody isan'andro izy ny akanjo eny akodiny ihany ny teny efa 3 andro tateoriana ny nanamborana azy vao nahafantatra ny fianakaviany sy izahay FIMA na fikambanan'ny Masikoro Arivolahy sambana Antananarivo fa voatazona ao amin'ny tobon'ny Gendarmerie etsy fiadanana izy. Nomaly folakandro moa zany dia nahita azy tao zay rehefa ravezivezy nanomboka maraina satria nanomboka maraina zay no mikasa hitsidika azy tao ny rivo vao nahazo azy. Ny zavatra misy amin'izao fotoana izao zany mahatonga anay manoloana ny lapa-fitsarana eto Anosy ny maraina io indray zany zay vao mahafantatra amin'ny alalan'ny mpisolovavany sy ny vadiny dia hoe hoentina miakatra eto amin'ny lapan'ny fitsarana eto Anosy izany ny maraina izao. Inona no tahotra ny mpitondra fanjakana zany ka mahatonga ny zareo manodikodina ilay resaka. Manodikodina ny resaka hoy izahay reto satria manino izay tonga eto dia manamafy zany fa hetsika sy tolona ny arahanay ny fanoherana ny tetikasa basy Toliara ka ninona mahazo namana dia mijoro zany zay amin'izay lafin'izay zany ho fanohanana le namana. Androany maraina voafantatra fa hiakatra fampanohava ny kolonely Fanapera. Fandratrana mpitandro ny filaminana sy fitarihana korotana no samborana azy ny herinandro lasa teo raha nambarany ny mpisolovava izay andrasana ny toy ny tiraraha ity.